olona maro ao amin'ny oniversitény Mahajanga no anaovana fanadihadiana eny anivy ny fitsarana no ny raharaha fanaovana diplôma osika izay efa miparitaka. Avy amin'ny faritra Mareto Madagasikara ireo diplôma osika ireo ary izana ampidirana mpianatra eny amin'ny anjery manontolo eto Mahajanga. Rehefa jerevana daholo ny dosie rehetrarehetra any amin'ny fotony ihany hatrany amin'ny fotony marché hatrany amin'ny fotony izy. Nandeha par étape dia no tonga lizy hoe invioleur. Za président université zay raisineny andraikitra le tsy miala amin'izy zay tsy hoe miala bala koa hoe tsy anao an'izy tiana signature-ny atao fa misy induction l'erreur no taratasy osoka tany aloha nafahana mamoaka ny diplôme. Araky ny tena hoe misy zavatra maromaro midiko mariana aloha tsy ny présidence université no nahita ny zavatra voalohany fa misy olona taraina tany amin'ny Bianco hoe mba jereo kely le diplôme reto ohatrany tsy ara-dalàna. Dia saisirany Bianco hoe ataovy kely investigation nareo hoe marina ve sa tsy marina dia natao ny investigation hoe taiza ny mety nisy fay tamin'ilay zavatra. Azonareo gazety hoe za tsy miala amin'ndraiky za président université za responsable de signature ataoko fa kosa aza fitahana ary za dia efa mametraka fitoriana fitsarana no famitahana natao ny président université amin'io diplôma tsy. Misy eo amin'ny sehatra mpampianarana maro ireo diplôma osika ireo raha ny fanadihadiana natao. Misy ny diplôma, misy ny attestation, misy relevé de note tena diso faux. Ao ny manova note amin'ny relevé de note mba hidirana aty amin'ny université. Olona afaka baka no manao an'io ampiakariny note. Ao ny manamboatra relevé chantoka mba hidirana aty amin'ny université olona tsy afaka baka ny matetika no manao an'io. Ao ny manamboatra diplôma amin'ny fampiasana ny teknôlôjia moderne amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny scan photocopie couleur mba hidirana hiasa amin'ny sehatra maro isan-karazana. Ao ny baka, ao ny licence, ao ny maîtrise, ao ny BEA fa ny doctorat aloha mbola tsy dia misy firy. Ao ny diplôma amboarina amin'ny alalan'ny attestation na relevé de note chantoka. Zany hoe relevé de note chantoka avy any ivelany dia tonga le olona mangataka diplôma aty aminay dia indraindray izy ireny tsy araka satria sonoy tena mitovy rehetrarehetra tena mitovy fa rehefa manao contrôle kosa dia indraindray tratra indraindray tsy tratra. Efa ela amin'ny fitsarana ity raharaha mikasika ny diplôma osika izay ho aparitaka eo anivon'ny oniversité ny Mahajanga ity. Malona n'ity raharaha diplôma osika ity namoaka ny heviny ihany koa ny bureau maloatena misana amin'ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco fa tsy manohana ny présomption d'innocence ny filazana ny andraikitra ny olona iray tody hoe minisitra teo aloha na kota le paritra teo aloha. Tsy nanome anaran'olona koa izay hoetra ny fanazavana avy amin'ny Bianco tamin'ny raharaha ity. Nanamafy izy ireo fa isan'ny politika ny Bianco ihany koa ny famerenana ny tamberina andraikitra satria dia ny antotanisa atrany no ny nizaran'izy ireo teo aloha. Androany no nitondra ny fanazavany ny avy eo anivon'ny Bianco. Namoaka fanambarana ho maly ny mpisolo vava ny tany paritra Anjono aty amin'ny faritra Boendy Maître Willis Asanali mikasika ny raharaha navoaroro ny tany paritra io no ny fiparitany diplôma osika. Votoatin'ny fanambarana amin'ny mpisolo vava Maître Willis io fa tsy tokony isy ny famohanana vaovao mikasika ny tany paritra Anjono taoriana ny fampidirana ponjavonjy maika azy ny fafolo ny volana aprily teo mba ahafana manaja ny présomption d'innocence amin'ilay olona voaroroy izay tsy mbola voahelika ny lalàna. Nilaza atrany ity mpisolo vava ity fa aoriana fivoahany didi-pitsarana manamelika ny olona izay voapanga vao tokony isy ny famohana vaovao mikasika ny tany paritra io. Mbola ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana ny fitsarana mikasika ny raharaha ny diplôma osika izay nitazonana olona roa eny amin'ny fonjabeny Marifoto. Nanamafy hatrany ny mpisolo vava Maître Willis tamin'ny fanambarana nataony fa misy ny tsy ambarately ny famitorana izay tsy tokony mbola avoaka amin'ny ena manjery.